aminareo anyriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Mitory an Jesoa Kristy velona ny kristianina. Mitory an Jesoa Kristy velona ny kristianina. Tarafina ao amin'ny Korintiana voalohany toko 5:10 ny andininy voalohany hatramin'ny 1:10 izay mofinainantsika anio izany. Ity mofinaina ity riavako dia manambara fa nanao toy vakana ny filazana ny fahitana Jesosy Kristy velona rehefa avy nitsangana tamin'ny maty izy. Ambaran'ity mofinaina ity fa mpianatra na kristianina mpanaradian'i Jesosy tsy latsaky ny 500 isa no nahita any Jesoa Kristy velona. Tany saina eo fa rehefa nitsangana tamin'ny maty i Jesoa Kristy dia nifanena tamin'ny Petera na i Kefasy izy. Avy eo dia nifanena tamin'ny mpianatra 12 dia avy eo indray nifanena tamin'ny mpianatra tsy omby 500 ary avy eo dia nifanena tamin'ny apôstôly 12 ary tenenina indray fa nifanena tamin'ny apôstôly Paoly koa aza. Izay voatantara eto amin'ity apahana soratra masina ity fotsiny zany, fa mbola misy koa aza nifanena tamin'ny tahaka an'ireo mpianatra roalahy izay teny an-dalana ho an'ny Emosy, tahaka an'ireo vehivavy maromaro izay nakeny amin'ny fasana ny maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro. Ireny rehetra ireny dia samy manambara fa velona i Jesoa Kristy. Riavako malala ambaran'ny soratra masina ary voapirofo marina zany zao fa maty teo amin'ny hazo fijaliana tokoa Kristy noho ny fahotantsika ary nalevona kanefa nitsangana tamin'ny maty izy. Maro ireo vavolombelona izay voatanisa eto manambara zany fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty izany. Ny soratra masina mihitsy riavako no manambara fa io fahaveloman'i Kristy io no ivon'ny filazantsara, no ivon'ny toriteny sady votoatin'ny toriteny kristianina rahateo. Io fitsanganan'i Kristy io na lay fahaveloman'i Kristy no azo ambara koa fa fototry ny famonjena kristianina. Ary mbola io fahaveloman'i Kristy io ihany no iorena ny fahasoavan'Andriamanitra rehetra, ka itenenan'ny apôstôly Paoly hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao ahy. Arak'izany dia ambara fa velona i Jesosy, Andriamanitra velona no Andriamanitry ny kristianina, ary tsy mitory Andriamanitra maty ny fiangonana, arak'izany fa mitory Andriamanitra velona. Ary zany fahaveloman'i Kristy zany koa dia zaraina ho an'ny mpino, ho an'ny kristianina mpanaradian'ny tompo rehetra. Riavako malala ambara arak'izany fa tsy mitory Andriamanitra maty, tsy mitory fahafatesana, fa fahavelomana ny fiangonana. Ary mampahatsiaro ny tenin'ny filohan'ny FJKM hoe tsy mitory razam-bazaha ny kristianina, tsy mivavaka amin'ny razam-bazaha ny kristianina, fa mivavaka amin'Andriamanitra velona. Ary zany fahaveloman'i Kristy zany koa no toren'ny fiangonana. Amin'izao andro sarotra izay ahitana fahafatesana maro zao indrindra no tokony hijoroan'ny kristianina anambara ny fahaveloman'Andriamanitra, ny fahaveloman'i Kristy, ka eo anatrehan'ny fahafatesana, eo anatrehan'ny hakanosana sy ny fahadisom-panantenana maro dia eo ny kristianina, eo ny fiangonana manambara ny fahaveloman'i Kristy, manambara ny fahaveloman'Andriamanitra,
manambara ny fananganan'Andriamanitra indray izay maty, na ny maty amin'ny fahotana, na ny maty amin'ny fahalotona, na maty amin'ny faharatsiana, amin'ny endriny maro samihafa. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, mitory fahavelomana ny fiangonana fa tsy fahafatesana. Mitory any Kristy velona ny fiangonana fa tsy Kristy maty. Dia izany no mahatonga antsika ane ohatra maneho fa ny sarin'ny hazo fijaliana dia hazo fijaliana efa foana, hazo fijaliana tsy misy an'i Kristy voaomby intsony, satria efa velona Kristy, efa nitsangana tamin'ny maty tokoa izy, ary zany no iorena ny finoana kristianina. Dia ho an'Andriamanitra ireriana ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Misaotra anao indray izay Andriamanitra fa notoriana taminay teto ny fahavelomanao. Ilay Andriamanitra velona mandresy ny fahafatesana amin'ny endriny maro rehetra. Ilay Andriamanitra izay efa tianay hatramin'ny voalohany ka maneho hatrany ny fahavelomanao aminay tsiraray avy. Ndreto izahay vonina ny hiara-maty aminao kanefa koa hiara-belona aminao, andova le fiainana mandrakizay izay efa nomaninao anay. Fa indreo ireo fiarahamonina manodidina anay, indreo ireo mpiara-belona aminay izay milomano ao anatin'ny fahafatesana amin'ny endriny maro samihafa, eny maty fahavelona satria voadidin'ny fahotana, ary voagejany fahotana sy voadidin'ny faharatsiana maro samihafa. Enao Andriamanitra ane hanangana ireo rehetra izay maty ka hanana ny fanantenana ny amin'ny farany. Ataonay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona izany vavaka izany. Amen.